Riavy malarotra amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ariavy ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloany sy izay fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Miarabantsika rehetra mahatratra zao andro Pasika alahady 20 aprily 2024 izao anatanterantsika amin'ny fampivavahana fiderana amin'ny fandresen'ny tompo, fandresena telo sosina moa ny Pasika, fandresena ny ota, fandresena ny devoly ary fandresena ny fahafatesana. Dia ny tompony hitarika antsika ao anatin'izao fampivavahana izao. Ny Salamo fa 7:70. Salamo fa 7:70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no hivelatra eo ambany masontsika. Salamo fa 7:70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Aorian'izay dia iomantsika amin'ny hira fa 970. Hira fa 970 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia ara-mitsangana asika. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah ny mpanjaka, aoka fahalan'ny tany, aoka ravoravo ny somary, raha nasaiky fely manodidina azy, famarina sy fitsarana ny fanomena sy fiandrianana. Misy hafa ny elo azy, ka matevina ny fahavalo manodidina. Mahazava zao tontolo zao helany, mahita zany tany ka mihohoro, ny tena ohatra miempo tahaka ny safa eo anatrehany Jehovah, eo anatrehany tompony tany rehetra. Ny lanitra maneho fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita voninahiny. Amen. Jesosy misotranao zay fa velona sy nitsangana tamin'ny maty ianao. Tsy ianao ihany ny mpandresy, fa zay rehetra mino anao koa dia ataonao mpandresy tahaka anao. Ndreto zay miombona ao anatin'izao fampivavahana zao, manandratra sy midera anao, lay nandresy ny fahafatesana, lay nandresy ny fahotana, ary lay nandresy ny devoly ihany koa zay fototry zany rehetrarehetra izany. Misaotra indrindra satria miazona anay zay mivembena ao anatin'ny fiainantsarotra ary mirepirepy ao anatin'ny tsy fahitana ny fanantenana, fa manana anao lay nitsangana tamin'ny maty, tsy misy tsiresinao ny zavatra rehetra, tsy misy tsiresinao zay rehetra mitranga ty ambonin'ny tany. Misaotra indrindra fa mitahiranay ny vahasoavanao ianao, handray siany fivakin'ny sitraponao zahay, manantena indrindra ny fitariany fanahinao hitsilo hampafantatra zany sitraponao zany.
dia mitenena tompo famenanao izay mbonomponao misaotra Jesosy. Amen. Petraka sika tompo. Ry avy malaratra amin'ny tompo, izao sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika. Ara Kristy lotoriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsangana amin'ny maty. Fa raha tsy misy fitsangana amin'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra no ny olona rehetra isika. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hira fanampiny 5 ny 2. Tompo mandreny sitraponao zahay. Renay fa anisany olona tsy dia matokontsony izany fitsangananao tamin'ny maty sy ny hery ny fahafatesana resinao zany zahay. Te hiady rery zahay. Ary nandray aza kivy mamoy fo tsy manana fanantenana intsony. Miondrika eo anoloanao zay tompo. Resy zahay. Mamindrafo aminay mampahirizanay. Ataon'izao zay mba hijoro. Ary mio fanantenana velona indray fa ny fitsangananao sy ny hery ny fitsangananao no ananganay amin'ny maty ihany koa sy ny finoana maty rehetra ka hijoroanay amin'ny fahatokiana fa velona ny mpamonjy anay, velona mampandresy anay koa handehananay amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka fifonana izany ary antenaina indrindra fa entinao anatren'Andriamanitra ny fifonanay. Amen. Ny hira pasimo 700 700 ny 4. Zay mindrandra hitraka hahery amin'ny fanarahana ny tompo ilay nitsangana tamin'ny maty mitsangana indray teny fampahirezana. Nahoana no atao maty ny tadiavanareo ny velona tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo izay teny efa nataony taminareo.
fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'ny anaran'i Jesosy nizaranay zany teny famelan-keloka zany voavelo ny elokareo noho ny anarany masina. Haleluya. Sambatra ny olona izay voavela ny sy voasarana fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'ireo eloka ary tsy misy fitakany fahalany. Amen. Ndeha horadontsika ampasahina sy amin'ny fatokina lehibe ny hira fanampiny fa 1:7. Hira fanampiny fa 1:7 o iza. Fiangonana manerana ny tantsika hanavao ny fanolorantenantsika ho an'ny tompo amin'ny fiarahantsika miredona amin'ny fahatokina ny fanekam-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany ao ary mino ny sofitizanany lahy tokana tompontsika sy nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateriko Maria Virgine ny jalana nambakapitoplato nombola tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ho van'Andriamanitra ray tsy tompo avy amin'ny aviny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo zao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana. Petraka isika. Oh
Anolotra ny rakitsikariavana amin'ny alalan'ny hira fa 700 ny andininy faefatra faranantsika amin'ny ameniny zany. Hira fa 700 ny andininy faefatra. Io manao amin'ny fianona ny fotoana ho an'ny ankisin'ny tanora tsikariavana anarak'izany tsika aorianan'ny hira fa 240 ny andininy voalohany 240 ny andininy voalohany velona sy maherin'ny ten'Andriamanitra. Dia manasantsika ankizy tanora hitsangana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotranao izay fa afaka miantso anao ray noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Fivalianao anay ity andro maraina ity satria ankalazainay ny anaranao Jesosy nandresy ny fahafatesana Paska ho anay. Hamaky ny teninao ary izahay dia mangataka hatrany ny fanainao masina hitaritanana anay, hanazava ny fo ny saina mampanahy anay, dia mitenena Tompo fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka isika. Sokafiaran'ny Baibolintsika ao amin'ny Romanina 9 ny andininy 730. Romanina 9 ny andininy 730 no andraisantsika tanora sy ankizy hafatra amin'ity maraina amin'ny Paska ity. Rehefa hitantsika dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandrisy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amen. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandrisy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Andeha ary rankisy tanora malala omentsika aloha hevitra hoe mahery indrindra ity tantara kely ity, ny mahery indrindra. Indray mandeha hoy ny rankisy tanora dia tafaradresaka ny voahary. Ary rehefa tafaresaka teo izy dia ny fanontany hoe iza no tena mahery indrindra amintsika. Ary rehefa nandinika izy ireo dia resy lahatra fa ny rano no mahery indrindra amin'ny voahary rehetra. Nandry izany anefa ny rano dia namaly hoe tsy izay rano no mahery indrindra fa ny masoandro. Fa rehefa daniana masoandro ange izay rano dia ritra e. Nandry izany indray ny masoandro dia namaly hoe tsy izay masoandro ka ny raona no mahery indrindra satria ny raona manakona anay tsy hibalika. Matetika rehefa takona ny raona izay dia tsy afaka mibalika kanefa izany nge ny antom-pisinay e.
raha nandresany ndray koa ny drahoana ry tanora rankisy malala tena malindray ho ny drahoana hoe tsy any rivotra e ny rivotra mahery indrindra satria ny rivotra ny mampisaraka anay ombenombeny nandresany ndray ho ny tanora malala rankisy malala ny rivotra dia namaly hoe tsy zahay no mahery satria izay nge tohanany tenibohitra tohanany tenibohitra izay tohanany tenibohitra izay ka tsy afaka mitsoka fa raha vo tonga amin'ny tenibohitra dia tafaty zany raha nandresanyko ndray rakizy tandrona malala tenibohitra dia velotseto izy tena velotseto mafy tokoa dia hoy ny tenibohitra hoe indrisy mantsy ny anaovan'ny olombelonanay izay nge potehany gorobany dorany kapainy ala dia lasa karakainy izahay arodany olombelona izahay mafy tena ny olombelona no mafy indrindra tena olombelona mahery indrindra tahitra ondrakizy malala sy tanora ny olombelona nandre izany ka namaly hoe tena loza indrindra tena loza ny fahafatesana ino mahery fahavalo farany indrindra mahazo ny velona rehetra nandre izany ho ny fahafatesana tena maly hoe taloha izany fa rehefa tonga Jesosy dia tsy misy dikany intsony ny fahefanay fa resy tanteraka ary foana ny herinay no ny fitsanganana maty Jesosy no mahery indrindra resy lahatra ny voary fa Jesosy no mahery indrindra rankizy tanora malala manohitra noho ny voary izay voatanisa teo Jesosy zanak'Andriamanitra nandresiny fahafatesana izy ary nitsangana tamin'ny maty ary efa eo ankavanany iray Jesosy no mahery indrindra satria izy no nandresy tokoa ny zavatra rehetra ary dia izay efa eo ankavanan'Andriamanitra izy Jesosy tiantsika araka ny voasoratra hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandrisitsika satria tiantsika Jesosy hifavaka isika raha io misaotranao izay fa nasehonao anay anio indray fa ianao no mahery indrindra nandresy ilay fahavalo farany foana ny herin'ny fahafatesana satria nitsangana tamin'ny maty ianao Jesosy pasika ho anay ary dia mpandresy tahaka anao koa izahay koa ampianariko izay ho tisy hitandrina amin'ny voary izay no arianao anay satria fanajananao tokoa izany misaotra raha eo ary amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay mivavaka amen an'Andriamanitra rehetra mifanahitra tonga eo amin'ny fotoana izay amakina ny soratra masina sika riavana dia hialoavany vavaka izany ary manantsika amin'izany dia mihira faharoa amby efapolo amby zato ny andiny voalohany sy ny faharoa nataontsika tafatsangana tokoa hira faharoa amby efapolo amby zato ny andiny voalohany sy ny faharoa Ivavaka isika indreny hafalianay Jesosy izay nandresy ny fahafatesana mpanjaka amin'ny mpanjaka tompon'ny tompo
velona ianao tsy natananao ny fasana ary resinao fahafatesana. Misotranao zahay, velona ny tomponay, velona ny finoanay, ary tsy foana ny toroteny izay nitoriana taminay nandritra ny fotoana maharitra. Ary mbola ankehitriny izany teninao izany ray nitoriana, ataovy mitondra finoana anatinay Jesosy, dia finoana velona, dia fiaina vaovao indray ny teninao izay toriana aminay. Satria tsaroanay Tompo fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Teninao Andriamanitra velona no ampitondranao ny mpanomponao izary izany aminay, ka mifinoana fanantenana fiainam-baovao anay tsirairay avy. Fa na masonao mitary lalina anay, ary sokafo ny fonay masonay, ahitana zava-magagany amin'ny teninao, haizana mampiatra miaina amin'izany teninao izany, ary mizara ihany koa amin'ny hafa ilaza izay fa velona ny tomponay, ary velona mandrakizay azay mino anao, mino izany finoana sy fiainam-baovao ary fiainana mandresy izany. Reo mpanomponao izay tompona anjara amin'ny famakiana ny teninao, tarifana masonao, mitarifana masonao, ary mivavaka manokana ihany koa amin'ny mpanomponao, izara ny teninao, finoa ao anatin'ny teninao Jesosy Kristy, le Andriamanitra velona, ary mifinoa masinao aminay mpiaino, ahatonga anay koa epistily velona hovakin'ny olona rehetra amin'ny fiainanay, rehefa miaino mankatoa miainy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay maty ny evan'isy ny fahafatesana no angatana izany vavaka izany. Amen. Hamakisy any teny soratra masina sika riavana, Daniela toko fahaenina ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'izany Dariusa mpanjaka dia nanoratra ho amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay monina ambony tany rehetra hoe hitomba eny ny fiadananareo. Manao lalàna aho mba hangovitany ny olona sy hatahorany eo anatrehan'Andriamanitra Daniela eran'ny fanjakako rehetra, fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay, ny fanjakany aharitra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra sy etỳ tany, ary izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary izany Daniela izany dia nambilina tamin'ny nanjakan'i Dariusa sy tamin'ny nanjakan'i Kirosy Persiana. Amen. Hanohizana ny famakiana soratra masina izay voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fito ambin'ny folo voalohany. Fahita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andron'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany tamin'ny herinandro, dia avy izany fasany Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohorontany mafy, fa nisy anjerin'ny Tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanakodiny vato dia mipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oro-panaly, ary ny mpiambina mivadi-po no ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy efa nombola tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Avika jereo fa tao no nandriny Tompo. Ary mandeha nafaingana kalazao am-piainana fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo any Galilea izy, any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo ao. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra, dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifaliana taminy ka nanao hoe finaritra. Ary izy ireo nanatony dia niazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra
fa mandehana ka asovy makany Galilea ny rahalahyko fa any no ahitany ahy. Ary no nandeha izy ireo indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohampisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny olona dia niara-ny hevitra ka nanome volabe ny miaramila ary nanao hoe lazao hoe ny mpiana ny tonga alina ka nangalatra azy ary rasendra natory izahay. Ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernoura izahay dia hampanaiky azy ka hanao izay tsy hampaninona anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomena azy. Ary izany teny izany dia nahely ny jiosy mandraka androany. Ary ny mpianatra 110 dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary no nahita azy izy dia niankohoka fa ny sasany nianahana. Amen. Apokalipsy toko 2 raisina eo amin'ny 9 ka hatsahatra amin'ny 9 Apokalipsy toko 2 raisina amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Ary soraty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao no lazain'ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenan'o jiosy kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary manam-pahoriana avoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana izay manatsofina. Aoka izy hainy izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia tsy hosimbany ny fahafatesana faharoa. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Hotoriana amintsika riavana ny ten'Andriamanitra dia noho ny fahavonana antsika eo mpitsangananary hanao ny hira fa 9:20 ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Hivavaka isika Jesosy velona tokoa ianao ary dia indreto izay miombona amin'ny mpino manerina ny tany tsy mitsahatra midera sy mankalaza anao
tsy ny fandresenao ny fandresen'ny fitiavanao ny fandresen'ny fiainana ny fandresen'ny famonjena nideranao zay ary indreto eto anatrehanao mba hiaino zay tianao ambara aminay dia ny fananao tokoa ny ilay fanahin'ny fahamarinana no hitarika anay ho amin'ny marina rehetra amin'ny anaranao Jesosy velona amen. Ravina malala miarabantsika rehetra amin'ny fifaliana lehibe tokoa omen'ny tompo izao Paska 5 izao ary miombona amin'ny mpino manerana ny tany miderana Jesosy Kristy tompontsika sy mpanjaka antsika miaraka mandraiky ny tenin'Andriamanitra zay tiany ampaherezana antsika amin'ity andro firavoravoana lehibe ity. Sokafery ny baibolinareo ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 9:20 izay tantaran'ny Matio ny amin'izany zava-mahagaga nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany. Ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 17 no nomena antsika amin'ity andro ity ry havana malala fa zay hijanonantsika manokana dia ny andininy 7 sy ny 10 amin'ny tantara lava misy andininy 17 resana amintsika matsy ravana dia samy miteny avokoa entsika miteny io ny anjely eo amin'ny andininy 15 hatramin'ny andininy 7 miteny koa ny loham-pisorona sy ny loholona ery amin'ny andininy 17 sy 18 fa ny tenintsika dia ny tenin'i Jesosy. Ny andininy 7 sy ny andininy 10 raha tsy hitankareo ry havana malala andesika rehetra niaraka hamaky ireo andininy anankiroa ireo aminaran'ny tompo manao eny ary ino Jesosy nifanena taminy karana hoe finaritra ary izy ireo nanatona lekazona ny tombony ka nikoaka teo anatrehany dia hoy Jesosy tany aza matahotra fa mandehana ka tonga makany Galilea ny rahalahy io fa amen. Ravina malala Paska androany andro iombonantsika amin'ny mpino kristianina manerana izao tontolo izao mankalaza an Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty nitsangana ho velona nandresy ny fahafatisana ka tsy fitsanganana maty tahaka ny andre Lazarosy ohatra satria Lazarosy fa maty izy dia nitsangana tamin'ny maty nijaona toko 12 ahitantsika an'izany fa rehefa aveo izy maty ndray fa Jesosy ry havana malala rehefa nitsangana tamin'ny maty dia tsy maty intsony atrany ry havana malala no hiavan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary dia amin'ny fifaliana ndraisantsika ny afatry ny tombo amin'ity Paska ity amin'reto andininy eto amin'ny Mateo 9:20 andininy 7 sy 10 ireto. Inona ary ny afatra ho antsika? Ny afatra ho antsika dia izao ry havana malala velona ny tompo ka miteny aminao hoe finaritra, velona ny tompo ka miteny aminao hoe aza matahotra ary velona ny tompo ka miteny aminao hoe mandehana mitenena. Avery kely velona ny tompo ka miteny aminao hoe finaritra, velona ny tompo ka miteny aminao hoe aza matahotra ary velona ny tompo ka miteny aminao hoe mandehana mitenena. Velona ny tompo ka miteny aminao hoe finaritra. Eo amin'ny andininy 7 ry havana malala zao mivoasoratra aminareo ny tompo ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra. Ny teny hoe finaritra ry havana malala dia mety mifono hevitra telo sosona varavahkeliny telo sosona. Ny voalohany indrindra ilay finaritra dia fomba fiarabana jiosy fotsiny mahazatra ohatrantsika mifampiaraba mety resaka fampiarabana fotsiny zany evi voalohany zay ny hevitra marivo indrindra. Rehefa somary mandalina kely ianao dia mahita fa ny teny hoe finaritra dia azo dikako hoe mifalia ianareo zany riavana ny hevitra ny teny hoe finaritra. Ary rehefa mandalina ny milalina indrindra ianao dia hitanao ny hevitra anankiray kokoa ny amin'ny hoe salama ianareo satria ny olona finaritra dia olona tsy marary. Izany riavana malala no hevitra ny tenin'i Jesosy zany. Ary zany tenin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany dia tenin'i Jesosy ilay nandeha nanatona hifanena amin'ireo vehivavy nitady azy tany am-pasana. Anio koa ry havana malala Paska androany tonga hifanena aminao Jesosy velona manatona anao izy mba hamboly fifandraisana velona aminao. Eto zao zany dia nanatona ny vehivavy mba hifanena aminy hanio ny fifandraisana efa nisy talohany nitsanganany tamin'ny maty. Fa ianao kosa anio Jesosy manatona anao koa te hifandray vaovao indray aminao. Ny olona miarabanao ry havana malala dia olona te hifandray aminao. Raha isika ny hevitra voalohany amin'ny hoe midika hoe finaritra dia fampiarabana
matoa miarabanao ny olona anankiray dia te hifandray aminao azany no mahatonga hoe rehefa tsy te hifandray aminao ny olona valianao izy arabainao izy tsy mamaly na tsy miarabanao mihitsy aty moa tsy isy manao an'izany fa any amin'ny toerana hafa dia izany zany rehefa tsy te hifandray aminao izy dia na tsy miarabanao na tsy mamaly miarabanao fa Jesosy raha miarahaba dia te hitra amin'ny fifandraisana aminao fanontaniana ho azy fanontaniana ho anao zany ravana maro miain'izao paska 5 zao isika vonona ve aho ary vonona ve ianao hiditra ao anatina fifandraisana velona amin'ny Jesosy hifandraisanao marina aminy fa izy te hanatona anao ny foto-kevitry ny finoana kristianina ravana marina dia manabara amintsika fa ny fivavahana marina dia sy ny olombelona mitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra mitady ny olombelona ary raha nampara ny fahatongavanofo atao amin'ny Jesosy Kristy ka io Andriamanitra mitady antsika io dia Andriamanitra tia antsika te hifandray amintsika ny tantara ny Genesis 3 ravana marina dia ahitantsika fa rehefa nanota ny olombelona dia nantosotra izy fa Andriamanitra amin'ilay fitiavana kosa tsy mamera ny olombelona totra fa ino Andriamanitra tonga hitady ary tamin'izay ny voan'ilay fanontaniana voalohany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao manairy Adamo aiza moa ianao dia soloa ny anaranao ny anaran'ny Adamo Orakuto aiza moa ianao Raso aiza moa ianao Bernardo aiza moa ianao Brigitte aiza moa ianao ny anarantsika tsirara ihany aiza moa ianao Andriamanitra te hiditra amin'ny fifandraisanao misy olona anke tsy miambina raha tsy paska ny re mety tsy ianao moa zany fa raha ianao zany ampiandro paska ity fantary fa manatona anao mba hifandray aminao Jesosy velona fa ny hevitry ilay finaritra ho tsy hoe fiarabana fotsiny fa mifono hevitry ny fifaliana sy ny fahasitranana ny fahasalamana ny fiainana manaton'ilay tondra fitahiana zany Jesosy ravana malala ny helin'ny fiainana nandrisen'ny fahafatesana dia tia ny hitahiananao finaritra ianao ary maika koa ataony tombana anao zany hoe manekery hifandray amin'ny Jesosy fa fitahiana sy fiainana angenomeny fifaliana angenomeny fahasalamana angenotiny araka ny tenin Jesosy manao izaho ambanana ny fiainana sady ananany be dia be kono iray mitadiavina amin'ny otrony zany miaina pasika ianao ankehitriny ilay nandresy ny fahafatesana no mitondra atolotra anao zany fitahiana zany maninona ny laviny zany ary manamafy zany ravana malala ny tenin Jesosy faharoa velona ny tompoka amin'ny teny hoe aza matahotra toen'ilay teny io ravana malala toen'ilay teny io hitantsika eo amin'ny andininy fahafolo dia hoy Jesosy taminy aza matahotra tena anisan'izay mampahely antsika fatratra ravana malala zany teny zany tena tiantsika mafinaritra aza matahotra ary misy aza moa milaza fa miverina 5:3 zany hoe mifalisa amin'ny andro amin'ny taona ray io teny io ao amin'ny Baiboly misy olona miteny an'izany efa nandrian'ny olona miteny an'izany fampianarana soratra maso natovy teny malahelo ao milaza aminareo fa diso zany tokony hita zany fiverana zany tsy miverina 5:3 ao amin'ny Baiboly zany akory ny tena aza matahotra ary ny fomba namarinana zany misy boky antsoina hoe concordance amin'ny Baiboly dijerenao fotsiny miteny hoe matahotra dia tsipony ao miteny aza matahotra fa ho hitanao fa tsy mihoatra ny 100 niverena zany eo amin'ny Baiboly raha be indrindra ka tsy marina mihitsy aza miteny an'izany tsony fa zany izy ravana zay fahamarinana saingy zao kosa nefa na tsy miverina 5:3 aza miteny hoe aza matahotra ianao fa marina ny fomban'ny tompo anao isanandro ahoana hoy Jesosy indro zao indro momba anareo mandrakariva ambarapahatonga fatapela zao tontolo zao rehefa maky io teny eo midika teny imbony eto Madagasikara tsika lavana maro dia zao nolazany hoe indro miaraka aminareo isanandro vaky wow inareo tadiavina mosolo zany isanandro vaky Jesosy momba atsika ary io no itondrana amintsika mandrakariva ny teny isanandro vaky ny amin'ny hoe aza matahotra isamatahotra ka ny teniny tsy miverina 5:3 fa ny fomban'ny Jesosy atsika isanandro vaky ary nanomezana zany toko zany fa dimitritsika manao hoe raha miteny moa Jesosy zany hoe aza matahotra dia tahotra inona marina moa zany zao ny tiany resena mety betsaka mivalina zany fantany zany fa ny farafahakeliny aloha zao antaotoko hoe raisiko reto lafiny telo reto lafiny voalohany mety nitahotra an' Jesosy mihitsy reo mpianatra mety natahotra an' Jesosy inona moa natao natahorana an' Jesosy ka zareo ngenda hitan' Jesosy maty teo hoe nombona teo hoe dia nampidininy zao mihitsy dia nalefiny maty
dia rehefa mifanena tamin'i jesosy izy matoto marina ary betsaka ihany aminareo matahotra matoto ary zany mety niteraka tahotra zavatra efa nitranga tamin'ny fotoana sasany miarahan jesosy tamin'ny mpianatra zany raha nitsangatsangana teny ambony ranomasina jesosy taditsika zany tantara ambarana ny filazantsara amintsika zany mety ho tahotra an' jesosy zany ravanazy fa ao ambadiky ilay tahotra an' jesosy mitsangana tamaty heverinao toy ny matoto raha raisina amin'izany heviny zany inona moa tena tahotra lehibe tahotra ny fahafatesany sy ny tontolo ny maty tahotra ny maty ary inona moa ny orena ny fivavahana rehetra amin'ny maty ny fivavahana rehetra amin'ny raza ny fanompoana ny maty rehetra atao amin'ny civilisationna samihafa manerana zao tontolo zao misy an'izany civilisationna maro avana fanompoana ny maty fanompoana ny razana atao amin'ny endriny samihafa tahotra ny fahafatesana tahotra ny maty ary na ny fomba toy ny olona eto Madagasikara ny toerana sasana izy mbola hitantsika zany tahotra ny maty zany rehefa avy mantevina ny olona sasany mandrehitra afo kely vao miditra ny trano nahitan'izany moa dia nanontany inona ho anytika an'ity aloha asiny ny any pastera fa so dia arahany izy fa arahany le vo avy narivona teo teo zany ko maninona moa raha manaraka izy avana ihany matahotra ny maty isika matahotra ny maty isika ary ao ambadika le fatahorana jesosy toy ny matoto dia misy an'izany kely ny fatahorana ny maty iombona ny terak'olombelona maro izany ravana maro fa jesosy aza matahotra ny maty ianao feno zava-miafina ravana malala ny fisitsika sy ny fisina ao ambadiky ny fahafatesana foy loatra zao fotoana itoeko teny zao iresanany amin'izany fa tena marina feno zava-miafina izany saingy ao anatin'izany zava-miafina zany niteny jesosy tokana ihany aoanao izy aza matahotra fa zao koa ry havana mety ho tahotra ny sinedriona anke ny fahatahonan'ireo mpianatra eo ny tantara dia mirakitra amintsika amin'ny filazantsara fa nandeha niakatra tany amin'ny efitrano ambony zareo ary mihidy mivaravarana midina mafy mihitsy ny varavarana satria natahotra zareo natahotra satria moa satria ny sinedriona ireo mpanapaka teo amin'ny jesosy ireo no nanao zay hanomboana ny jesosy tamin'ny azy fizery ka tsy nanaiky mihitsy raha tsy tanteraka amin'ny fanindrina dia maty tanteraka jesosy kristy ka raha le mpitarika lehibe aza matiko maika moa fa tsika ety tonga miteny hoe maty ny rôlona za mihitsy hoe sady zany resany tanao tany maty ny rôlona pastera dia matahotra daholo zany le miaramila kely rehetra teorina zany le tahotra ary zany tokoa izy tena ny midy dia rehefa mitantatra ny filazantsara ny tonga jesosy rehefa voarindrina ny varavarana sy nidina mafy mihitsy ny varavarana no ny tahotra izay ny ainana izy ireo fa eo aloha zany tahotra ny fahefana mifanandrina amin'ny jesosy zany eo aloha zany tahotra ny fahefana ny zao tontolo zao zany ny fahefana ny tany zany ahoana ihany ny teny jesosy aza matahotra zany izy zany fa mety misy tahotra anankiray fahatelo ravana marana zay mety ho hitantsika eo mety tsy natahotra an' jesosy amreo natahotra ny sinireo fa mety natahotra koa miaramila romanina mety natahotra miaramila romanina izy indrindra rehefa hitantsika ny toy n'le tantara miaramila romanina zay miaramila mampalahelo tena bokona tokoa saingy tena mora vidiana vola menay volonareo dia ndana mandainga dia izy soratra masina to dia ny rasy ny vola dia lasa izy na mafilainga mba miaramila re zany miaramila romanina nresako vidiana vola miaramila vidiana vola dia mandainga mampiasa ny fahefany andaingiana hanafenana ny marina zany fa miaramila romanina ireo natahotra ihany zareo natahotra ihany zareo izy galiléana kely amin'ny akapobe olona tambany vodasy tambany vobavy donko ireo miakatra mivotsy miakatra ny jerosalema tana vo miakatra eo zany mitsy ny géographie amin'ny palestine miakatra ifanandrina amin'ny fahefana romanina mpanjana tany zay hitantsika eto amin'ny tantara eto fa miambona amin'ny fasan'i jesosy mety ho daholo ny fangaro areo zany tahotra rehetra zany natahotra an' jesosy natahotra ny sinedriona natahotra ny miaramila romanina fa zao izy rahavanamarina natahotra inona natahotra an'iza ny teny jesosy dia tokany amin'ny manao hoe aza matahotra zany izy raha ary zany riavana no toko lehibe atsika dia inona ny orenana zany io zany tsy resaka heritsaina fotsiny hoe tsy atahotra tsy zany riavana malala
fa le votoato ny teny aza matahotra io zao ny fanatrehan' Jesosy velona ny orenan'ilay tsy fahatahorana. Jesosy manatrika eo dia iny ny tiavana toko lehibe ko antsika araniko eo amin'ny fiainana riavana malala ny tena fanontaniana tsy hoe lalana manahoana ny lovantsika, lalana sarotra ve, lalana maizina ve, lalana mampiorory ve, tsy izay ny tena fanontaniana fa fanontaniana lehibe amin'ny fiainana zao miaraka amin'izy ianao mandeha amin'io lalana io, miaraka amin'izy ianao mandeha amin'io lalana io. Fa eritrereto tsara riavana malala raha io lalana io handehananao amin'ny 12 alina ka ianao reny mandeha amin'ilay maizom-bolana iny mitsangana kely ihany ny volondohanao sao dia misy anentika, sao dia misy anentika, sao dia misy anentaka, sao dia ho faty aho satria ianao reny mandeha eo. Fa io lalana ihany nandehananao amin'ny 12 alina ihany ianao mandeha eo fa 20 alina anao miaraka mandeha siotsioko nareo ino ary ny antony satria marobe ny miaraka aminao azay ny manamarina zavatra nambarako teo eo amin'ny fiainana tsy hoe lalana manahoana ny lalovanao fa hoe miaraka amin'izy ianao mandeha amin'io lalana io, mandeha reny ianao matahotra, miaraka amin'ny mahely ianao lasa mitahotra. Rehefa miteny Jesosy aza matahotra ny fanatreny sy ny fiarahany amintsika riavana malala no loharano ny hery hoentsika miarika ny fiainana ka andehanantsika tsy amitahotra tokoa. Dia eo zany ny fanontaniana, ianao ve tena miaraka amin'ny Jesosy? Ianao ve tena miaraka amin'ny Jesosy? Zay ny tena fanontaniana. Jesosy mitondra anao mianavaratra, ino ny tiataonao mandeha mianatsimo ty? Ohatra mahatsiaro mandeha rery miadalanao. Izy mitondra anao mianavaratra ianao mandeha mianatsimo. Tsy any amin'ny lalana hitondrany ianao no alehanao. Ianao mianakely manao Jesosy sao dia tsy any ny lalana tokony alefa aty e. Jesosy manao ny diany soma tsara, manaraka ianao tsara, tsy manaraka ianao ratsy, fa ianao ihany ny vo. Zany kisy hoe ino ny ho tahotra mangejana io satria tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao? Satria tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao? Andio riavana malala pasik'androany velona Jesosy miteny aminao ndray aza matahotra saingy miteny aza matahotra tsy mandeha ho azy fa miaramiko ny dikan'izay miaramiko fa miaraka amiko ianao tsisy tokony atahorana mihitsy. Ohatra ny zaza kely anankiray 7 taona 20 taona 12 taona miaraka amin'ny lehilahy lehibe champion du monde amin'ny karaté na amin'ny 12 alina aza mandeha tatatoanay ty zay milamina ianao kina natahoranao moa dia miaraha amin'ny Jesosy mamakivaky ny fiainana aza matahotra. Fa maranako zao afatrao riavana malala velona ny tompo ka miteny hoe mandehana mitenena. Rehefa mivelona amin'ny soratra masina tsika riavana malala le ndinina fahafolo dia misy an'izao teny izao ary hoy Jesosy taminy aza matahotra fa hoana toy fa mandehana ka asovy makany Galilea ny rahalahiko fa any no ahitany ahy. Jesosy velona riavana malala dia Jesosy maniraka mandehana ka asovy makany Galilea ny rahalahiko fa any no ahitany ahy. Hoy izy eto amin'ny teny ity ny olona mifanena amin'ny Jesosy velona riavana malala dia manjary iraka. Misy olona mananarina hoe irako fa na tsy irako azy ianao iraka foana manjary iraka ianao irainy ianao handeha irainy ianao hiteny any amin'ny hafa. Fantatsika riavana malala fa marina tamin'ny apôstôly koa zany rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy ireo dia nandray ilay antsoina hoe fanirahana mihezinezina. Hitantsika mitoen'ity perikope ty ao matetika fahavalom-roapolo andiny fahasimbin'ny sy ny andininy faharoapolo. Eto manokana riavana malala ny iraka nampanaovan'i Jesosy reto vehivavy reto dia iraka ho any amin'ny apôstôly mandehananareo makany dia lazao ry apôstôly rahalahy roa ary iraka somary saripady zany riavana mamaky an'izany tsika zao ohatrany mandeha ho azy tsy mandeha ho azy zany tsy mandeha ho azy zany nahoana moa satria vehivavy no ny rana hiteny amin'ny lehilahy ary tsy zavatra ny eken'ny volotsaina maro eran-tany zany na teo amin'ny fiarahamonina jiosy azy fa akoatran'izany koa vehivavy tsy apôstôly mba tsy ilazako hoe vehivavy tsotra anaty fanampysosiny vehivavy tsotra no nandeha hiteny amin'ny apôstôly ny fidiny Jesosy. Ndreo apôstôly reo nefa amin'ny lafiny ankiray hotony hoe lehibeny tokony hiteny aminy sy hiteny azy fa tsy hitenenany. Azo varombo zany riavana zany daholo zany izy saingy zao eo indrindra nahitantsika amin'ny Jesosy velona dia masy mandidy amin'izay irahany Jesosy ary ianao koa
natoinona mety ho fiheveranao ny tenanao ho kely natoinona mety ho fiheveranao ny voninahitry andrananao rehefa maniraka anao Jesosy dia ahoana ihany mandehana mitenena zany izy ravana dia anio ary pasika androany diavana raiso ny fanerahan Jesosy anao dia mandehana hitarika anao ny fanahy masina tonga anao ho iraka mahatoky ho iraka feno kely ny aina amin'ny pasika ianao nandraizany vaovao mahafahazany dia mandehana ndray re mpamizary aorianan'izao rehefa mba misy antso amin'ny tafika masina dia mba mandehana fa misy io rehefa 20 taona namparefanasana tao 5 taona rehefa tao jobily volafotsy mbola tsy nanao tafika masina nidre mantiasa nareo zay miaina mazomo zany efa nanao tafika masina daholo fa misy dia zany efa tao jobily volafotsy mbola tsy nanao tafika masina nidre mantiasa ny antso atao foana fa izy tsy mandeha izy tsy afaka foana mahita fialatsiny foana ao dia gaga ianao efa ahoana loatra re ny olona mifanena marina amin'ny Jesosy Kristy dia manjary iraka irahany hanteny sy hiteny ravana malala ny fahamarina ny fifanenantsika amin'ny Jesosy velona dia porofony ny fahavononantsika sy ny fahasahintsika mandeha mijoro vavolombelona ary tsy ny amin'ny helitsika zany fa ny amin'ny hely mifanahy masina izay tohizan'i Jesosy sy mifampitohy ary firazany tsara raka ny Lioka sy ny asan'ny apôstôly toko voalohany manao hoe fa azo kely ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko ao Jerosalema Jodea Samaria ary hatramin'ny faran'ny dia mandeha anary dia mandeha ianao amin'izany tsy moza ny fandehanan'izany tsy nampanantenasa mory Jesosy nitoy ny tantara ity dia ahitantsika fa misy fahavalo manakana ny fahamarinana mampiasa ny fahefana ny pelantanana mba hanakonana ny Jesosy Kristy andenganana amin'ny Jesosy Kristy ary harana fimpona ny mpiandro Jesosy Kristy manjary mpianatra indray mipangalapaty amin'ny zavatra ambary izany indray ny zavatra mitandro fa tsy maninona mahazo manara-po ny fahefana manimba ny fiangonana mahazo manara-po ny fahefana mamadika ny fiangonana sy ny kristianina ho izy indray manjary mpandainga tsy maninona fa Jesosy velona dia maniraka atsika ary io ny teniny tamin'ny fiangonana tany Simbelona aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao tomeko anao ninona satroboninahitra fiaina ka iny problema anao mandehana satroboninahitra fiaina nefa miandry anao mandehana mijoroanao ho vavolombelona marina fa misy teny amin'ny epistilo amin'ny fiangonana sy hoe ino satana dia ampitrinareo nao antranomaizina mba hovoaza toetra fironao tsy manena midira atranomaizina ny amin'ny Jesosy iny problema anao atahoranao tranomaizina Jesosy hiaraka aminao raha makany tranomaizina anao zany ankizy Jesosy hiaraka aminao rehefa makany tranomaizina anao rehefa miara fahoriana Jesosy hiaraka aminao rehefa ory ianao eo foana izy satria velona izy ny andrasiny amiko sy andrasanao manaiky tena natanteraka niraka paromatsiny ho vavolombelona isika pasika androany revana malala zay no afatra ho antsika velona mitompoka amin'ny teny aminao hoe finaritra dia midira amin'ny fifandraisana vaovao amin'ny Jesosy anio dia raiso ny fihitahiny zany fiombolana amin'ny Jesosy zany velona mitompoka amin'ny teny aminao hoe aza matahotra fa tsy irery ianao eo atrany Jesosy isaky ny teny an'izany dia mahatsiaha foana le kristianina anatiny azafady paster ento ambavako tena mahatsiaro tena ho irery mihitsy tsy ambotsy lambo hoe ataonao inona nefa ambotsy lambo hoe Jesosy miaraka aminao Jesosy velona haonanao tsy ambotsy lambo mandiana aza matahotra eo ohatrany Jesosy ary velona tompoka miteny aminao hoe mandehana mitenena irahina ianao dia manekeny asiny joro vavolombelona ianao aza matahotra Jesosy Kristy velona ny fombantsika tsirara ihany ny hery ny fandraiseny nandresen'ny fahafatesana nandresitseny any satana nandresen'ny fahotana ka nibezantsika ny hery ny fiainana ny fiainana mandrakay fombantsika mianakavy mba hisy pasika vaovao antsika ty pasika 520 ty ary n'Andriamanitra hery ny voninahitra amen. See
ivavaka isikereva ndera sy makalaza mivonatra anao marakarivo zay Andriamanitro fa marina ny teninao raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteny fa satria natsangana Kristy amin'ny hery sy ny fahefana dia velona koa izahay mandray izany teny nampitondranao ny mpanomponao izany. Andriamanitra mandresy ny hery ny fahafatesana, Andriamanitra mandresy ny hery ny ota, Andriamanitra mandresy amin'ny Satana fahabalinay. Midera sy mankalazanao zahay fa Andriamanitra tsy miova malisan'io ary mandrakizay ianao noho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia manana fifandraisana vaovao indray izahay aminao Andriamanitra rainay. Dia makasitraka Tompo dia omeonay mandrakariva, omeonay isanandro sanandro izany herin'ny fiainana mandresy fahafatesana izany, ka hitobaka ao anatin'ny fiainanay ny fitahim-pahasoavana, ny fahasalaman'ny vatana saina fofanay, hazonay mijoro eo anatrehany izao tontolo izao ho vavolombelonao noho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Dia mahazo toky izahay mandeha amin'ny lalana rehetra izay hitarianao anay satria miaraka aminay ianao isanandro vakizao. Miala tokoa ny tahotra, ny ororo, ny tebiteby mba hahatonga anay haneo eo anatrehany izao tontolo izao fa Andriamanitra azy itokiana ny Andriamanitra inandresy ny hery ny fahafatesana. Mangataka aminao zahay oka ny fitarian-dalany fanay masina hitoetra mandrakariva ao aminay, azonay mahatanteraka ilay fanirahana miezinezina, ko atafio ny fahasahina mba azonay manambaratra ny aparan'ny tanty izany fandresena miezinezina izany. Ianao mibaiko manome anay ihany koa izany teny izany mandehana dia mitenena, dia koa eo ambavanay ny teninao hahatonga fitsanganana amin'ny maty amin'ny endrika maro samihafa amin'izay rehetra hitoriana ny filazantsaranao hatrany amparan'ny tany izany. Dia satria nampiraisinao tena iray ao amin'ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty izahay, dia fifalianao anay mba mpiombona izany vavaka izany amin'ny vavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe rainay eo izay lanitra ho amasinina neny tonga ny eny fanjakana hatao ny eny sitrakonao ny ety an-tany tahaka ny Andriamanitra noho anay ny anana sazy ho anay ary mamelantrika tahaka
manana izay mety aza tonga anay amin'ny fakamipanahy manafana ilay ratsy manao fanjakana sy ny manao mivoninahitra monak'izay ao izorantsika ny tomporiavana afaka nyombavakantsika tamin'izao andro pasika izao a dia hiaina sy hovelona an'izany miaraka amin'i Jesosy ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Amarana fampivavahana arsika riavana. Ny hira faraika amby 700 ny 5 nataontsika mialohan'ny tsodrano hiara-mitsangansika Kristy ny fiainana. Raison finoana ho anao ary izao tsodrano atolotra ho anao amin'ny anaran'ny tompo izao finaritra ho Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty ho aminao anie ny fiadanana ho aminao anie ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho aminao ianao zay tia an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetrahatra avana malala dia mivavaha mangina apetrao am Jesosy velona ny fiainanao atserovanao ny teny milaza aminao hoe finaritra aza matahotra mandiana mitenena. Teo an'Andriamanitra ireny mivoninahitra amin'ny anaranyRay sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary pasika sambatra miaraka amin'ny Jesosy velona ry avana.